mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Miaraba antsika tsiray avy indray tonga atao amin'ny lesona amin'ity alakamisy 17 ny volana aprily ity. Raha misaotra an'Andriamanitra isika mbola manam-potoana ahafahana mianatra ny teniny na dia ao anatin'ny rotoroto ny fiainana aza dia misaotra azy isika satria ny fiainana dia miezaka ny hamono antsika manjakariva mba tsy hanana antsika fotoana andraisana ny fahasoavan'ny tompo. Mialohan'ny dirantsika amin'ny lesona any io dia iray vavakantsika. Andriamanitra io mbola fifaliana ho anay hatrany ny mampiantrano anao. Ianao ilay inonay, ianao ilay itokin'ny fonay anteheranay tokoa. Ianao ilay tsy mba manavaka ary ianao ilay tsy mba mandainga. Fa izay rehetra teny fikasanao dia tanterahanao avokoa ary ny teny fikasanao dia mamelombelona anay satria manatanteraka an'izany ianao. Koa mety aiza ianao tompo anazava ny teninao ary koa andresy lahatra ny fonay ho tany lonaka hitoetra ao-ponay any ny teninao anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hetsika misionera. Hetsika misionera. Hetsika hatrany tsy anjery amin'ny apokalipsy 4:4 manao hoe ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Vokatry ny famakafakana sy fandinihana lalan'ny Baiboly dia ny tombo ny fahatakaran'ireo adventista voalohany ny hevitr'ireo afatsy ireo. Tsapan'izy ireo fa nanana afatra voatokana ho an'izao taranak'izao Andriamanitra, afatra maika momba ny andro farany izay tokony ho toriana amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra mpampiomanana an'izao tontolo izao ho amin'ny fiverenan'i Kristy. Ny afatsy ny anjely telo no nandrisika ny iraka adventista hatrany am-piandohana. Tamin'ny taona 1874 no nandefasan'ny foibe maneran-tany misionera antsika voalohany tany Eropa. Lehilahy mahay indrindra teo anivontsika no nilazan'ny Madame White and John Andrews. Nahay teny pirenena 7 farafahakeliny ny Andrews ary nahay tsy anjery ny testameta vaovao sy nahalala tsara ny ankamaroan'ny bokin'ny testameta taloha. Nahira-tsaina tokoa izy mpanoratra naomby, mpitoroteny nahery ary teolojiana nahay. Nahoana no mandefa olona toy izany any amin'ny toerana izay tsy misy afa-tsy mpino vitsy monja nefa? Nahoana no irahana hiasa ho any amin'ny tany tsy fantatra ny lehilahy mahay indrindra mba hananana? Ary nahoana no vonona andeha nefa izy? Taona vitsy talohany io nefa no nahafatesan'ny vadiny. Nahoana izy mivonona ny andahoan'ny fianakaviany sy ireo namany tany Amerika mba ho any amin'ny firenena izay tsy fantatra, miaraka amin'ireo zanany roka na fohy ny zavatra rehetra noho ny amin'ny Kristy. Tokana ihany ny anton'izany, ny nony fa ho avy tsy ho ela Jesosy ary tsy maintsy hampitaina manerana an'izao tontolo izao ny afatry ny fahamarinan'ny andro farany. Teo amin'ny tantarantsika olombelona dia nandeha hatrany amin'ny faran'ny tany ireo olona namiratra sy nanam-pahaizana indrindra teo anivontsika mba hitory ny avatr'Andriamanitra ho an'ny andro farany.
nampianatra izy ireny mpiasa ny fahasalamana ny sasany, pastora ny sasany, tantsaha ny sasany, mekanisiana ny sasany, mpanjafitra ny sasany, mpanao raharam-barotra isan-karazany ny sasany. Nisy tamin'izy ireo ny mpiasa teo anivon'ny fiangonana, fa ny ankamaroany kosa dia tsy mba zany, laika izy ireo izay niny fiavian'i Jesosy, tsy ho ela akory. Ao amin'ny asany vakitsika ny apokalipsy 7:21 sy ny asan'ny apôstôly 1:9. Manao toy izao hoe ary hitako fa eny nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Ny asan'ny apôstôly kosa izy milaza manao hoe fa azo hery ianareo amin'ny ilatsan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Mandroso hatrany amin'ny faran'ny tany ara-jeografia ny fitorenan'ny filazantsara mandrakizay. Miditra any amin'ireo faritra mitokana indrindra eto an-tany ary manatratra an'ireo olona samihafa fiteny sy kolotsaina ary farany dia isy fiantraikany eo amin'izao tontolo izao zany. Mahavariana tokoa ny mahafantatra fa ny afatra ny herintsika hatreto dia efa nahatratra firenena 210 mahery amin'ireo 235 manerana an'izao tontolo izao izay eken'ny firenena mikambana. Inona ary no anjara asa azonao atao ary ahoana no azahoana mantanteraka izany amin'ny fomba tsaratsara kokoa. Petrako aminao izay fanontaniana izay ary satria raha fehezina ny lesonantsika an'io dia nihetsika misionera dia tsy natao ho an'ireo pastora na ireo izay nanao izany tany am-boalohany ihany, fa izaho sy anao dia manana adidy goavana ao anatin'izany, manana andraikitra ka okesika ho tompona andraikitra ny amin'izany satria raha tsy ireo misionera tany aloha ihany koa dia mbola atao anatin'ny fahamaizinana isika ka tsy nahalala fa misy ny famonjena ho antsika. Anjarantsika noho izany ihany koa no mizarazana ho an'ny hafa amin'ny fomba manokana rehetra ny fampiasaina ny fahaiza-manao rehetra ankehitriny sy ny teknôlôjia rehetra ankehitriny ka mampiasa ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny Kristy ho antsika. Mety mihira no hainao, ataovy izany araka ny sitrapon'ny Tompo, mety mitory-teny, mety mitsiky, mety mampahery, mety any amin'ny fitaizana ankizy, mety eo anivon'ny asa manjaranao, mety eny amin'ny fitsaboana, mety eny amin'ny varotra, naiza toerana misy anao sy andehanan'ny Tompo anao dia aoka fitahiana ho an'ny hafa sy ahafahana mandray ny fahasoavan'ny Tompo mandrakariva ianao. Ho aminao tokoa anie ny herin'ny Tompo sy ny fahasoavany mba ahafahanao mantanteraka an'izany. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay ray hony amin'izany teninao izany. Misaotra mandrakariva Tompo izay mitondra izany eo anivonay mba tsy hatory izahay ny fianaram-pananay fa hitory mandrakariva satria fantatray tokoa ary efa nambaranao fa ny tsara dia anao ny tsara mandrakariva, ny ratsy dia hijanona amin'ny fahamaizinana. Aoka izahay mba ho tarito ny fanahinao masina ka andeha amin'ny fahamasinana mandrakariva satria efa atomotra tokoa ny fiavianao eny amin'ny raony lanitra. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.